Manasantsika rehetra tompolasy tongovavy anaraka ny vaovao manokana hita amin'ny televiziona malagasy amin'ny alina ity vaovao manokana satria zava-dehibe tokoa amin'ny raharaham-pirenena ny dinika politika teny Ivato tamin'ity andro any ity. Efa tany amin'ny tany valo latsaka efa alina tany ho any teo vao tapitra izay dinika politika teny Ivato izay feky-hevitra roa no tapaka tamin'izany eo ny fanaovana swing feuille de route io ihany koa ny fanatanterahana fifidianana hotateriny Jean Merabelson Bertrand Ranevomanana ary Jean-Baptiste Ratsionarivao izay feky-hevitra teny Ivato izay. Adiny valo be izao fahareta ny dinika avo lenta tokoa momba ny raharaham-pirenena tety Ivato. Anjara ningasy Rakotovao Vivato avy eo amin'ny team sy Andriamatoa Ndremanjary Jean-André avy eo amin'ny HPM ny famakina ny vokatry ny fikaonan-doha. Amin'ny fiteny frantsay aloha izy ity ho azavaina amin'ny teny malagasy rehefa avy eo miaraka amin'ny mpikambana ao amin'ny CST mpahay lalàna raha teo Alain Andriamoseza. Tahaka izao ary ny vaky ny fehi-kevitra amin'ny teny frantsay. Dirons que son excellence monsieur le président Joachim Chissano, en sa qualité de médiateur de la SADC pour la crise malgache, et de bonne conduite, annexé à sa lettre du 16 février 2011. Qu'il a également exhorté les acteurs politiques malgaches à conclure rapidement les négociations, à signer la feuille de route et à former le gouvernement d'union nationale dans les plus brefs délais. Qu'il a appelé tous les acteurs politiques malgaches à participer activement et de façon constructive dans le processus de transition. Qu'il a en outre spécifié qu'aucun parti politique, partie prenante ne peut et ne doit s'arroger le droit de veto à cette feuille de route pendant la transition. La médiation ne veut pas limiter l'inclusivité parce que ces nouvelles forces politiques ont les mêmes droits politiques que les mouvements politiques historiques. La participation de la plupart des forces politiques malgaches devra donc assurer l'inclusivité. Qu'il a enfin tenu à faire noter que la consensualité ne peut être entendue comme unanimité, ni être utilisée comme facteur de blocage, et à rappeler que la feuille de route qu'il a proposée a été élaborée sur la base de tous les documents principaux produits jusqu'à maintenant pour la transition à Madagascar. Convaincus de la pertinence de ces arguments, nous, les entités politiques, signataires de la présente, réunis au Centre de conférence internationale du Bac, ce jour du 2 mars 2011, acceptons et validons la présente feuille de route telle qu'elle est et sans modification, invitons solennellement son Excellence, le Dr Leonardo Simao, représentant de l'équipe de médiation de la SADC, assisté par les chancelleries étrangères établies à Madagascar, à organiser une cérémonie officielle de signature recommandée avant le mardi 8 mars 2011 par les entités politiques malagasy de la feuille de route pour la sortie de vise à Madagascar qui a été présentée en annexe de la lettre de son Excellence M. Joachim Chissano en date du 16 février 2011. Ainsi, nous invitons le président de la haute autorité de la transition à procéder à la mise en œuvre de cette feuille de route. À Tananarive le 2 mars 2011, ont signé les partis politiques présents. Merci. La résolution relative au processus électoral. Les partis, mouvements et groupements politiques réunis au Centre de conférence internationale du Bac le 2 mars 2011, dans le cadre de la mise en place des institutions de la 4e République par le biais d'élections libres, crédibles et transparentes, se sont convenus et décident de mettre fin à la période de transition avant la fin de cette année 2011. S'accordent sur le principe de l'organisation des élections présidentielles législatives pendant la période du 1er mai au 30 novembre 2011 et sollicitent l'appui de la communauté internationale pour un bon déroulement du processus électoral. Réaffirment leur reconnaissance des acquis de la période transitoire, notamment le référendum du 17 novembre 2010, l'adoption d'une nouvelle constitution et l'avènement de la 4e République.
accepte le principe d'une révision systématique des listes électorales préalablement à toute consultation populaire et d'une révision du code électoral. Recommande la publication des listes électorales au niveau du Foutan 1 mois avant la tenue des élections et qui peuvent être consultées par tout candidat ou son représentant. Conviennent de la tenue jumelée des élections présidentielles et législatives au mois de septembre 2011. S'accorde sur la mise en place d'un collège de représentants des candidats à raison de 2 représentants par candidat, tant au niveau national qu'au niveau de chaque démembrement de la commission électorale nationale et indépendante, aux prochaines élections présidentielles, qui sera chargé d'observer les travaux de la CENI à partir de la date de la convocation, des électeurs jusqu'à la proclamation des résultats provisoires du scrutin par cette institution. Expriment leur ferme volonté de préserver un climat politique favorable à la tenue des élections et sont déterminés à observer des règles de bonne conduite et d'éthique pendant le processus électoral, s'engagent à respecter et faire respecter les résultats des élections proclamés officiellement par les institutions et juridictions compétentes. Viva le 2 mars 2011. Misy fivoriana zany izay nataony antoko politika maro teto Ivato androany. Rehefa nandeha izay fivoriana izay nandraisana MCDM anjara, ary rehefa nandeha fivoriana moa dia niafara tamin'ny fanapahan-kevitra roa lehibe. Io fivoriana io dia ny antoko politika no manao azy, ary ny antoko politika izay rehetra ny fandinika atao no namoaka fehi-kevitra ny fanarahana. Roa ireo fehi-kevitra ireo zany raha zavatra ny fofoiny voalohany dia fehi-kevitra manamafy fa mankasitraka ny feuille de route izay nataony nomena Andriamatoa Simao ary nataony ny mpanao politika maro, ny mpanao politika rehetra, ny vondrona politika rehetra teto Madagasikara, izay nanaovany hoe io no tokony ho siniaviny. Rehefa nanao an'izay zany izy dia nanapa-kevitra izay antoko politika rehetra tonga teto fa dia ho ankatoavinay io feuille de route io ary dia ho siniavinay farafatarany amin'ny latsinainy ho avy zao ka mampiantso azy izay zany manasa azy ho avy hanao siniany anatrika anay amin'ny fanaovana siniany feuille de route io. Tonga izany koa dia mandefa fanasany zay makany amin'ny filohan'ny tetezamita manasa azy mba tonga anatrika an'io fanaovana sini io ary mba hanatanteraka amin'ny atsaka sy ny andavany araka ny voalaza io feuille de route io izay fifanahana rehetra tapaka tao. Anisan'izany moa zany ny fanatanterahana ny fifidianana, ny fananganana gouvernement national izay pitsopitsony rehetra ao, anisan'izany ny amnistia izay tokony ho tanterahana. Izay zany no tapaka tao mikasika ny feuille de route. Faharoa dia nisy fanapahan-kevitra lehibe koa mikasika ny fifidianana satria le fandehanany amin'ny fifidianana ny teny heveriny rehetra tao fa zavatra tsy maintsy masoany ary tsy tokony atambatra ireo satria na inona zavatra mitranga na inona dia efa voalazany eo amin'ny feuille de route fa hoe ny tetezamita dia tsy maintsy mpifaranatsika farafahatarany amin'ny volana desambra ny amin'ity taona ity. Ka dia tapaka tao zany ny tena zava-dehibe dia ny hoe manaiky ny antoko politika rehetra fa noho ny fahamezana dia ho atambatra ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ity indray mitoraka ity. Io fifidianana ny filoham-pirenena sy ny fifidianana ny solombavam-bahoaka mitambatra io dia ho atao amin'ny volana septambra ho avy zao. Izay zany no zava-dehibe. Manarak'izay nanapa-kevitra koa zay mba azahoana manara-maso tsara ny fifidianana dia ho asiana solotena roa isaky ny kandida milatsaka, na milatsaka filoham-pirenena zany na milatsaka ho solombavam-bahoaka izy dia manana solotena roa izay hoe toan'ny fanjakana ny mikasika azy isaky ny antanatohatry ny senia ireo kandida izay ifaninana ireo. Zava-dehibe koa izay fifanarahana zay azohoana mamany olana amin'ireo fanaraha-maso ny fifidianana. Ny farany
ny listy fifidianana dia tsy maintsy avoaka lista any amin'ny fokotany rehetra ray volana alohany anaovana fifidianana ka afaka mijery an'izany lista izany daholo sy manao fampitahana na ny kandida na ny vahoaka malagasy. Ireo zany no fetikevitra lehibe izay tapaka teo amin'io fifidiana io. Ankoatr'izany dia misy nyfanontaniana mipetraka ary napetraka mikasika ny hoe efa tokony ho tapitra ny fetotoana namena ny tetezamita raha ny organana azy ho jerena ny vany apetraka izay dia ny hoe raha donance fotra nanangana tetezamita no jerena dia famarina anaovantsika tetezamita izao raha araka ny ordonnance io tsika dia tsy azontsika dimy koa fa ny lalam-panorenana dia fa lany tamin'ny volana desambra ary ny vahoaka malagasy no nandany an'ilay lalam-panorenana. Ao amin'ny lalam-panorenana dia misy fekevitra mazava milaza hoe mandritra ny hananganana ny rafitra rehetra eto amin'ny repoblika fahefatra dia ny filohan'ny tetezamita no mbola manohy ny asany mitantana ny raharaham-pirenena. Ka raha ny ordonnance zany eketsika satria tsika nge matoa manao hoe tapitra ny fetotonan'le ordonnance dikan'izany eketsika le ordonnance fa nanakery. Ka raha ordonnance eketsika manakery azy tsy azontsika lavina ny fanapaham-bahoaka izay nanomboka tamin'ny volana desambra dia fa eo ny lalàna fototra eto amin'ny firenena lalam-panorenana izay antsika mianakavy izay moa zany madémocratie démocratie ka ariveriko fa hoentintsika mpahenjena ny raharaham-pirenena ka samy atsapa an'izay zotry ny raharaham-pirenena izay daholo ny malagasy rehetra samy otony fa tsy trotra nanao fihetsika mety atonga ny fanampitanana ny fotoana zao satria ny tanjona dia ny atongavantsika amin'ny fifidianana firoa izay eken'ny malagasy lany amin'ny ara-dalàna ary eken'izao tontolo izao. Fa rehy teny vato teny tamin'ireo mpanao politika maro teny vato ny akony fanambarany professeur Zafy sy ireo mpiara-dia taminy teny vandro tamin'ity androany ity sananamarika ny vavam-politika teto amintsika koa mantsy ny tona valikafatra avy tany ny mpanao politika filohan'ny antoko RPM Gilbert Raharzatovy nambarany ity mpanao politika ity fa tsy mitombona izay nambara teny vandro izay raha niaraka ny lalàna sy ara-politika ao arantsika avy tany ny fanazavana. Satria sema mitranga sala amin'izany dia izarana ny malagasy avy hatrany ka efa misy exemple aty Afrika ny problema ny Côte d'Ivoire. Eto Madagasikara ny crise eto tenenina teto hoe misy crise eto Madagasikara. Ny crise eto Madagasikara crise volena sy amboarina satria le crise neverina foe misy crise eto ny ataon'ny communauté internationale hoe crise raha ohatra ka tsy effective zany hoe tsy mahasarona ny étendue territoire ny fahefana misy tsy mizakany ny firenena manontolo zany ny fahefana eo an-toerana. Raha izay ny faharoa dia hoe misy crise raha ohatra ka foyer de tension Madagascar ka manohitona ny région ny bassin du sud-est de l'océan Indien. Ary faefatra dia ny hoe crise raha ohatra mettre en péril ny fiainana ara-tsosialy sy ara-toekarena sy ara-politika eto amin'ny firenena zava-misy eto amintsika effectif en pouvoir mahenika ny étendue ny territoire. Ary zao zany vao mazava stratégie politique rehetra fa tarazona hatrany ny fametrahana lesaka feuille de route dia ny communauté internationale ihany no nandrafitra n'lay feuille de route ary zay nilaza foana hatramin'izay hoe synthèse nyreo zavatra fiona nanomboka hatramin'ny Maputo nanomboka tonga tany Addis Abeba sy Pretoria ary taty amin'ny fiona tany vato le resaka feuille de route mipetraka iny. Ka zay rehetrarehetra zay dia nivavahana teto foana ny communauté internationale teo aloha hoe tsika ny communauté internationale ka zay tsy anaky an'io unilatéral io fa tsy eken'ny communauté internationale. Rehefa nandeha indray ny communauté internationale nametraka le feuille de route dia hoe andraso indray aloha fa andao indray anao fionana vaovao indray nefa le fionana
amin'le mpitarika amin'ny chef de ville ianitsy na avitana na mankrisy teto Madagasikara. No zany zany dia zao le zavatra misy amin'izao fotoan'izao mampalahelo satria raha ohatra ka président ny république izany olona mitondra statut na président na république dia olona mia ny voalohany indrindra souci ny président de république dia hoe ahoana nahitana paix sociale. Zay aloha zava-dehibe ka tsy mitondra paix sociale ny fanambarana zava-misy. Paix sociale inona no hitantsika ao anatin'ny hoe fananganana gouvernement ao anaty efa misy gouvernement anankiray mipetraka eo. Efa misy lalana soro-dalana ao na ny intégré na tsy intégré angeny mouvance hafa tafiditra intégré any satria mety contrebalancement en pouvoir contrepoids en pouvoir zany izy raha ohatra ka mipetraka mastatut mpanohatra azy. Fa amin'izao fotoan'izao ny filazana ao anatin'ny vahoaka malagasy efa sepitra ao anatina crise amin'izao fotoana izao miakatra ny vidiny zavatra rehetra niteraka crise hafa no ametrahanao fisaraham-bazana anankiray indray to Madagasikara. Dika zany ho zaray zany Madagasikara ary zava-doza ao anatin'izay raha ohatra ka kitihiny io resaka tafika io zay dia niteny foana fa aza kitikitihina ny resaka tafika fa manahirana io. Kanefa amin'izao fotoan'izao zany kitihiny le resaka tafika kitihina ny resaka hoe ndao hidina an-dalambe fandohany indray zavatra mampalahelo zavatra mitranga ka mbola miantso zay manao antso hafa ny mpanao politika rehetra zay raha tena tia ny firenena ny mpanao politika dia tokony kondoa anatin'izay zavatra ahoana nahitantsika fa mahana olana eto Madagasikara aingana mba tsy ampijalona vahoaka sala amin'izao mba azotsika eritreretra raha very zavatra hitranga raha ohatra ka ho isy fifandonana amin'ny malagasy na malagasy io. Ary ny tena mampalahelo dia zao ireo filoham-pirenena teo aloha mihitsy amin'izao fotoan'izao zay everiko fa tokony anana souci any amin'ny resaka hoe paix sociale sy ny fampandrosoana firenena no mitarika zavatra salam'izany dia lasa manahirana eto amin'ny firenena sao. Nazava izay hevitra ny mpanao politika Gilbert ary Zatovy izay mikasika ny tapitra ihany koa ny vaovao manokana tamin'izao alina izao misaotra antsika rehetra tompoko niaraka taminay teto hanolotra ny vaovao Rampitso maraina miora ary miaina mamy fotoana antsika ho amin'ny Rampitso ariva ny fito raha sasany indray. Feno matokolo.